taorin'ny fipoana dia nylelalela ny afo ary nivoaka ny setroka mainty teo amin'ny siterma be ny Aksaf Power eny Ambohimanambola. Raha ny vokatra ofisialy, roa no namony ainy ary ny telo kosa manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly. Amin'ny folo sasany teo mirehitra ny siterna iray izay ny Aksaf izay misy fioloro, izany hoe siterna 550 mètres cube ilay izy fa kely ny tao anatiny. Efa maty moa ilay afo zao tsy misy sony ataontsika hoe risque amin'ny installation afo. Misy moa ny olona naratra anankitelo ary misy koa ny kity anankiroa maty. Samy manana ny fitantarany ireo izay teny an-toerana. Izy zany tena neniko teo ampoky dia nisy leny moa tao ambony zany to dia ao anatin'ny tao mipoka izy to dia tena ao anatin'ny misy bantaraiky zao anatiny namanay zany taraiky. Fantatra fa andray tanana ny fandaniana ho an'ireo izay niarambona ny avy eo anivon'ny Aksaf Power. Ato amin'ny Aksaf Power dia miara-ory amin'ireo namanay namony ainy tamin'izao accident seho teto amin'ny orinasanay izao androany. Dia izay eo amin'ny fitantanana zany no andray manontolo ny sarja rehetra mikasika ireo namanay mbola maratra eny amin'ny hôpitaly sy ireo namanay izay namony ainy androany. Nila fitandremana ny famonoana ny afo teny an-toerana satria ny mosy no nampiasaina tamin'ny famonoana ny afo fa tsy ny rano toy ny mahazatra. Teny an-toerana andrak'izany mpamonjy voana ny Asekina ankoatra ireo mpamonjy voana ny komina Antananarivo renivohitra.